Miarabantsika rehetra indray amin'izao takariva izao manaraka ny fivoaran'ny ilay rivo-doza Gombe ao avaratry Madagasikara ao. Tamin'ny amin'ny 5 ora hariva zao izy dia any amin'ny manodidina ny distriktan'ny Antsohihy no misy ny fohibeny. Tao anatin'ny 12 ora faran'izay dia niena dia niena ny heriny manodidina eo amin'ny 70 km isan'ora eo ny rivotra entiny ary tafiakatra 50 km isan'ora kosa ny tafiditra miaraka aminy. Mahakasika ny fizotrany mikisaka miandalana miakandrefana somary avaratra andrefana izy amin'ny hafainganam-pandeha 520 km isan'ora. Raha izay fizotran'izay dia tombanana ivoaka an-dranomasina ny Oala any amin'ny morotsiraka ny fahatra Sofia izy, avy eo anoindiany andeha ho an'i Mozambika. Aorian'izay kosa dia ho hitantsika eo ihany ny fivoarany fa ny angatahana aminao ny anaraka hatrany izay avoakan'ny vaovao avoakan'ny météo Madagasikara. Etsakilan'izay ihany koa dia inatrany ny mety hisin'ny rotsakorana betsaka amin'ny toerana rehetra izay holalovan'ity rivo-doza ity. Misy mihitsy aza ny fampitandremana mahakasika ny filazana na fampitandremana mahakasika ny fampiatsahan'ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratra andrefana sy avaratra andrefa Madagasikara iny, zany any amin'ny faritra Boeny, Sofia, Mitatra kely hatrany amin'ny manodidina ny Ambanja sy Ambelobe any. Raha ny filazana loza kosa amin'izao takariva izao dia filazana miloko manga na filazana fa mbola mila mailao hatrany ho an'ny faritra Isava, Analanjorofo, Befandriana Avaratra, Bealanana, Mandritsara, Toamasina voalohany sy faharoa, Brickaville, Vatomandry, Antanambo Manapotsy ary Alaotra Mangoro. Etsakilan'izay ho an'ny mpiandrika manomboka eo Vohimaraka hatramin'ny Manoro sy ny any amorotsiraka avaratra andrefa Madagasikara efa misy mananteny izy avy etỳ amin'ny météo fa tsy misy andrika mihitsy aloha ianareo mandra-pilamina ity rivo-doza ity satria mety ahery na ahery be ny ranomasina noho ny fikorotanana mahakasika ny toetry ny andro any an-dranomasina. Entanina ny tsirairay mba hanaraka ny toromarika eo amin'ny manam-pahefana eny fotony isoroana ny loza mety hisy eo. Izay aloha ny vaovao misongadina amin'izao takariva izao mametraka ny veloma vetivety ho anareo.